Ny fitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty. Izaho ho Jesosy ny fananganana amin'ny maty sy fiainana. Loha hevitra dindinika mahafinaritra no anasako anao am-pitiavana indray amin'ity alakamisy ny 10 volana Oktobra taona 2024 ity. Manasa anao am-pitiavana azy. Ampifaliana indray ry mpiaino namako no anlorako ny fiarabana ho anao. Tafahoana somatsara indray isika amin'ny alalan'ny dindinika soratra masina irahantsika eto ity. Milohan'ny irahantsika mandinika nefa dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, Andriamanitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny, ary mbola ho Andriamanitra mandrakizay ianao, misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay. Misaotra anao izahay noho ny fiarovanao anay, ary misaotra anao no nanomezanao izao fotoana izao. Mamelà nefa ny elokay sy ny tsy fahatanteranay, fa mpanota tsy mendrika ihany izahay. Ka raha andinika ny teninao izahay dia mangataka ny fanehoana masina mba hirotsaka ty ambonay, ka hampianatra anay ny teninao. Mitenena Jehovah fa mihaino anao izahay sy izao mpiara-mitinika amiko izao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny filazantsarany izao natoko 10 indray no hojerentsika hamantarantsika hoe iza moa Jesosy, ka hamantarana ihany koa fahagagana anankiray izay hamantarantsika fa Jesosy ilay Andriamanitra izay afaka mamerina fiainam-baovao ho antsika. Filazantsarany izao natoko 10 no resantsika, ahitantsika toe-javatra mampalahelo izy io. Toe-javatra mampalahelo moa zany tena mameno anty izao natoko 10 ity. Ny voalohany dia ny vaovao ratsy momba ny aretin'ny sakaiza tiany anankiray. Lazarosy io, narary Lazarosy. Ny faharoa dia maty Lazarosy, ary dia nitomany ny mpiray tam-po aminy. Fahoriana zany. Ary ny fahatelo dia ny fitaraina an'ireto anabaviny Lazarosy tamin'ny tsy nahateo an'i Jesosy, ka nitaraina izy ireo hoe raha teto ianao Jesosy, tsy maty ny anatahanay. Ary ny fahaefatra dia izao, ny Jesosy nitomany. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny zavatra natranga tokoa mantsy rehefa nampilazainy an'i Jesosy hoe marary Lazarosy, dia toa tsy niraika Jesosy. Fa voalaza fa 2 andro taty aoriana izy vao niaingana ka amin'ny Lazarosy. Ary dia zavatra nitranga, Lazarosy maty tamin'ny fotoana io. Izao no voalaza eo amin'ny 4 rehefa nandre Jesosy mantsy, dia izao no voalaza. 4. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Eto mahafinaritra ry mpiara-mitinika amiko, tiako hampahirizana anao. Fa na dia ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza ny misy anao, tiany Jesosy isika tsiraray avy. Io no mahafinaritra. Jesosy fitiavana ny Jesosy tsika. Jesosy tiantsika mandrakariva, na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza. Fantatsika nefa ny toe-javatra nitranga, fa maty Lazarosy. Efa nalevina izy vao tonga Jesosy. Ary izao no voalaza eo amin'ny 5:30, 5:30 dia izao no voalaza. Ary Jesosy, esory ny vato satria efa voalevina Lazarosy. Esory ny vato dia hoy Marta, anabaviny maty taminy, tompoko, maimbo izy zao, fa efa efarana izay. 5:40 sy ny manaraka. Hoy Jesosy taminy,
Tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia niesorony ny vato. Mahafinaritra izany toe-javatra izany. Eo anatrehan'ny toe-javatra izay mampitanondrika, eo amin'ny toe-javatra izay tsy ahafahantsika mihoatra manana ny vahaolana atolotra ho antsika Andriamanitra. Zao ny voalaza eo amin'ny 1:25. Ho Jesosy taminy: izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ao anatin'ny toe-javatra izay tsy hanana fanantenana intsony ireto fianakaviana ireto. Manome toko Jesosy: izao ny fananganana ny maty. Zany ny mahafinaritra amin'Andriamanitra. Hitantsika tsara fa very fanantenana, efa nalevona, efa maimbo, efa trandro. Kanefa eto ny baiko Jesosy, ary iny fanesorana ny vato, ary dia nanandratra ny masony Jesosy, nivavaka tamin'ny rainy. Jesosy ny rainy dia misy fifandraisana akaiky dia akaiky. Tiany mitan'ny olona izay nanatriky ny fotoana io fa Andriamanitra izy, ary manana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra rainy izay any an-danitra. Dia nivavaka izy. Amin'ny 1:17. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa. Io teny io no teny mahafinaritra tiako hifampizarana aminao. Nanao tamin'ny feo mahery Jesosy manao hoe: ry Lazarosy, mivoa. Eny fa na dia ny ao ambadiky ny fasana aza dia mandre ny feon'ny Jesosy, ilay Andriamanitra izay afaka mamerina sy manome fiainana vaovao ho an'izay mino azy. Inona ny zavatra nitranga? Dia nivoaka ny maty. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tahaka ny nampisehon'i Jesosy tamin'ny nampahiratana ilay jamba fa izy ny fahazavana izao tontolo izao, dia nasehon'i Jesosy kosa fa izy kosa ny fananganana ny maty sy fiainana tamin'ny nananganana indray any Lazarosy tamin'ny maty. Manondro zany fa Jesosy ilay mpanome fiainana, ary Andriamanitra mihitsy izy. Mihoatra no fahagakana rehetra. Ary tiako nilaza aminao, ampahiry anao, fa afaka manana fiainana vaovao koa ianao amin'ny alalany finoana ihany keo. Mahafinaritra izany ry havana. Eto dia tena zavatra lehibe mihitsy no nasehon'i Jesosy antsika. Nasehon'i Jesosy fa mahay manangana ny maty izy. Nasehon'i Jesosy fa izy ilay Andriamanitra afaka manome fiainana vaovao anao indray. Matsiaro hiara-ny fahoriana ve ianao amin'izao fotoana izao? Matsiaro fa misy fahafatesana ve eo anivon'ny fiainanao? Maty ny fihavanana, maty ny fifankatiavana, maty ny firahalaila, maty ny fanaovan-tsoa. Raha manaiky ianao, azon'i Jesosy avadika io fiainana vaovao izany rehetrarehetra izany. Ka ekeo Jesosy mampahery anao fa tsy hamila anao ilomano anatin'ny famonjam-po Jesosy, fa tonga izy mba hanehoany ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka raha mety ianao androany dia azon'Andriamanitra atao ny mamadika ny Lazarosy ho ianao izany amin'ity androany ity, ka izy no fananganana amin'ny maty sy fiainana ho antsika amin'ity tontolo andro ity. Dia mirary faherezana ho anao indray, ary mirary anao mba hiara-dalana amin'ilay mpanangana ny maty sy mpanome fiainana vaovao antsika rehetra. Ka dia hoentsika mba afaka indray izany loha-hevitra izany ankehitriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay fa afaka nandinika izany loha-hevitra efa mahazatra anay loatra izany, kanefa loha-hevitra izay manam-porofony Andriamanitra an Jesosy zanakao. Ampio izahay mba hanaiky, mba hino fa Jesosy ilay manome fiainana ho anay tsirairay avy. Dia mitahy izao mpiara-mitinika amiko izao, aza mafoy tompona masaraka anay ianao, ka naiza nay izay misy anay dia ianao anie no fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.